Randimbiarison Finaritra ny anarako a, mivoaka avy amin'ny University anatin'ireto ary affiliate'ny University of Berkeley. Ny asako moa zany écologiste. Ny andraikitra ao amin'ity projet ity a, resaka bioakoustika moa zany, fangalam-peo anaty ala, dia ny feo azo iny ahafantarana hoe inona ny biby misy anatin'ity ala ity ary mety hoe firy ny isany, inona ny karazany ary hoe ahoana fiparitahany zareo anatin'io ala anankiray io. Ny ampiasaina ao amin'ny ala iasana moa zany a, dia fitaovana iray izay voaka vao fotoana vitsivitsy antsoina hoe AudioMoth izy io. Ampiasainay zao anatin'ny site anankiray anankifito, dia ireo ahitana hoe ahoana ny toeram-pahasalaman'ity ala ity alalana amin'ny feo fotsiny. Hatreto aloha zany a, ny ananay aloha zany dia feo ana olona izay mandalo akaikin'ilay ala, satria izy toerana akaiky tanàna moa zany a, dia misy feon'olona heno tsikelikely any ao ambadika eo. Ankoatran'izay nahazo feo ana vorona kely, vorona lehibe a, misy amin'ny andro atoandro ary misy koa amin'ny andro alina. Izay zao ny zavatra efa hitanay hatreto. Le resaka hoe enregistrement na feo dia hoe inoana tsirairay ve le izy. Io feo ireo mety mandritra ny ora aman'arivony, ianareo ve mino an'izay tsirairay. Fa nitondra anay zany a, amin'izao moa zany vanim-potoana misy ny teknôlôjia efa mivoatra, dia mampiasa ny resaka intelligence artificielle izay hoe reto misy feom-borona izay efa fantatra, misy enregistrement tany aloha tany. Dia ireo a jereva anatin'ny ilay enregistrement ora aman'arivo maromaro hoe misy ao ve a, dia tamin'ny fotoana oviana ilay izy a, impiry miverina, dia izay no isan'ny fotoana lalànay hoe ok misy an'ity karazam-biby iray ity ato a ary firy ny habetsany.